Zakazaka anaty natiora na utopy izay efa mahazatra ny malagasy ihany koa izy ity ho tanterahana ny voaloha sy faharoa ary fahatelo ny volana May 2022 ho avy izao. Nanao jeritoty ihany koa ny tompy lalaovana 2022 no mpikarakara ny utopy ary nanome mari-pakasitrahana ho an'ireo mendrika tamin'izany. Ho tanterahana ny iray sy roa ary telo May 2022 ho avy izao ny andian'ny fahafito amin'ny hazakazaka anaty natiora na ny Ultra Trail des Hautes Plateaux. Pandray anjara misy 100 eo araka izany no andrasan'ny mpikarakara. Raha nanao jeritotika ho an'ny taona 2022 kosa ny mpikarakara dia fombiazana trano no azon'izy ireo. Nisy araka izany ary ny fankahirezana ny fizarana amboara ho an'ireo mpandresy. Zavatra natao teto Androany zany dia fankasitrahana ireo tanàna nandalovan'ny utopia hatramin'izay andiany fito zay dia hoe mba ampisy lanjany an'le sy mba hoe anetanana bebe kokoa hatran'ireo mpandray anjara ireo tanàna zany dia mena mari-pakasitrahana ry zareo androany. Inona ny anjaran'le hoe anisan'ny mahazo loka le tanàna? Teo amin'le hoe misy zany eo amin'le fandraisana anjara amin'ny fanetanana isaky ny PC izay andalovana zany dia manao karazana fanetanana amin'ny hetsika, resaka mozika, resaka vakidrazana ireo tanàna ireo dia ireo ny anisan'ny critère ny safidianan'ny utopy hoe aleo asiana fifanananao amin'izay dia izay miaraka amin'ny hoe eo amin'ny resaka lafin'ny filaminana ihany koa mandray anjara zareo dia ireo zany no hoe mba anisan'ny critère ny safidianan'ny utopy hoe aleo asiana fifananana dia nisy ny voalohany, nisy ny faharoa dia nisy ny fahatelo. Reviny ary ny andiany manaraka indray? Ny andiany manaraka dia ny voaloha, ny faharoa, fahatelo ny volana May 2022. Ny lalana amin'ity tsy nezahana, tsy novaina zany satria eo foana zany le hoe misy lalana vaovao dia lasa misy diso foana na hoe mety hoe hangalatra lalana fa amin'ity zany no eritreretina hoe tsy hovaina ny lalana fa dia ho hita eo indray ny hoe izy indray ny mety borioka na ohatr'izany. Raha pitsihivana kely ny mpijery ohatra sy ny ahoana le hoe utopy? Utopy dia hazakazaka any amin'ny any anatin'ny natiora zany, tsy mitovy amin'ny hazakazaka fahitantsika mahazatra zany hoe eny amin'ny arabe goudronné fa any anaty ala manivatsiva tanimbary miakatra tenimbohitra dia izay ny tena hoe antom-pisian'ilay utopy zany hoe fanakaikikaiky kokoa amin'ny resaka natiora zany. Isan'ny nampiavaka ity hazakazaka anaty natiora ity ny fandraisana anjaran'ireo tanàna lalovan'ny faninanana. Misy ny fanetanana ataon'izy ireo mandritra ny hazakazaka. Ny fokotany Soamanandray ary no nahazo ny loka voalohany 500,000 ariary. Ny fokotany Soanarivo no nandrombaka ny larana faharoa nahazo vola 200,000 ariary ary ny fokotany Nambobeasina sy Andranosoa no nahazo ny larana fahatelo mitovy izay samy nahazo 100,000 ariary avy. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina mamarana ny fotoana amin'ity hariva ity isaorana betsaka ianao naharitra ny fandaharana hatramin'ny farany amaranana tanteraka ny fandaharana dia vaovao mahakasika ny kanina na ny fiadinan'ny tompontakany Afrika amin'ny baolina kitra izay mbola mandeha moa amin'izao fotoana izao ny lalao ampahefadalana fahatelo fa ny efa ho vita maly aloha dia vatafita ny Guinée équatoriale sy ny RD Congo. Izay no mahasakazona roa sy tompoko lasy tompoko vavy tamin'ity hariva ity fa dia mametraka ny veloma ho mandram-piona amin'ny herin'ny toy izao indray misaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-niasa sy nanatotosa ny fandaharana tamin'ity hariva ity. Veloma tompoko.